Mankasitraka anao izahay ry Kristy mpanjaka, menao indray izao fotoana izao, teteny aminay ianao, mitenena, amin'ny vavan'ny mpanomponao, vonikena anao tompo malala ny malala anao. Mankasitraka Jesoa, amen. Dia faly miarabantsika indray ny tenako riavako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Misy ny tia ny tompo ampahafantarina antsika riavako malala. Misy fanontaniana mety mangidikitika antsika dia te hamaly izany ny tompo ankehitriny. Dia fanontana toy izao: fa maninona kay no avelan'Andriamanitra hitranga ny fahoriana maro samihafa? Fa maninona no be ireo olona izay tena manao ratsy tokoa, feno faharatsiana, tsy matahotra an'Andriamanitra? Fa maninona? Dia tia ny tompo valiana amintsika izany fanontaniana izany riavako, ary te hampahery antsika ihany koa izy manoloana izany zavatra misy eto amin'izao tontolo izao izany. Iny tokoa nisy ny tenin'ny tompo hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Misy tokoa ny olona izao tontolo izao riavako malala izay mampiasa ny tahaka ny tsy fahalalana an'Andriamanitra ampiasaino amin'ny zavatra tsy araka ny tokony ho izy, manao izay ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tena ataon'ny tompo isika andinika ny Romana toko voalohany riavako malala, andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Romana toko voalohany andiny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Fa satria fohy fotoana antsika dia azafady riavako aka kelikely amin'ireo itsika anazavana azy bebe kokoa. Ireto avy aloha ny riavako malala hoe inona avy ireo faharatsiana avelan'Andriamanitra hitranga sy ataon'ireo olona amin'ny anaran'i Jesoa. Ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolopo, feno fialonana, vonolona, fifandirana, fitaka, otripo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, alan'Andriamanitra, mpampahora, mpiavonavina, mpandokatena, mpamorotsaindratsy, tsy manora sireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy mianatra. Jereo tsara ny teneny ao amin'ny 9:20 mitanisa izy ka hatramin'ny 2:30. Ety 9:20 eno tsara ny riavako. Dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra. Fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka manao koa. Ahoana hoy ny riavako? Ireo olona ireo, ka olona mahalala ny riavako malala hoe tsy mety, olona mahafantatra ny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra e. Ary ato amin'ny 1:20 dia izao riavako malala: amin'ny anaran'i Jesoa, fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra. Mahafinaritra be riavako ny ambaran'ny tompo ato amin'ny Romana izay niteneniny to. Tsy hoe sanatria riavako malalaka hoe ireo olona ireo tena tsy manana ny fahazavana, ireo olona ireo tsy nahampahafantarina ny momba an'Andriamanitra. Fa miteny indray Andriamanitra eto hoe fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinana ny olona izay misakana ny fahamarinana fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-pony ireny, fa naseho an'Andriamanitra taminy fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho zafady hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony. Ahoana izany riavako? Nandrivotra izay iainana, ny masoandro izay miposaka, ny zaza teraka isan'andro manam-porofo izany riavako, fa misy ny mpahary, misy Andriamanitra. Hoy ny teny hoe asehon'Andriamanitra ozy izy ao am-pony izy ireo amin'ny fombany tsy hita, ny heriny mandrakizay dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony. Tsy manana excuse, tsy manana excuse ny olona riavako teny hoe izay tsy mahalala an'izany Andriamanitra izany. Izay
tsy nampahafantarina fa haikay na ny zavatra iainana isan'andro ary dia efa mampahafantatra ny fisian'Andriamanitra. Fa ahoana ry havako, te hijanona ao anatin'ny faharatsiana ny olona, te handany fahamarina, tsy te ho fehezina ny olona ry havako malala. Dia ahoana ozy ny Tompo avy eo? Andininy 4:20 izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady. Azontsika ry havako, avelan'Andriamanitra izany anao izay hitany fa mety, dia ny faharatsiana rehetra izay efa voatanisa teo. Azontsika ry havako, aoka isika izay manana an'Andriamanitra sy tena te ezaka andeharaka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy anontany tena hoe fa maninona iry na iry, afaka manao izay tiany, tena manao izay ratsy rehetrarehetra. Fa hoy ny Tompo hoe avelao izy ireo anao fa ianao kosa mandeha any amin'ilay lalana izay efa niteneniko anao, lalana tery. Salamo 1:20, na dia misy arivo aza lava eo anilanao sy ray alina eo kavananao dia tsy atra aminao izany. Aza atao miatra aminao izany ry havako, aza atao manelingelina ny fandehananao miaraka amin'ny Tompo izany, anjareo ny zareo. Dia nisy taona ny Tompo nampianatra azy zavatra anankiray izay ry havako, tahaka nyity firenentsika ity ohatra na any amin'ny firenena hafa, ohatra ny mahantra mampalahelo. Saingy izao tsy mbola misy io Davida izay marina na fohy ka hoe mandro fotsy. Tsy tena izay loatra moa ny ao amin'ny teneniny, fa raha azavaina sy raisina amin'ny teny mahazatra, tsy mbola misy marina na fohy Davida na hoe mandro fotsy hoe tena matinoana, tsy ary havako. Samy jerevany Tompo ny fiainany tsirairay avy, ary na ao anatina firenena mahantra aza isika ry havako, dia mitsinjo ny olon'Andriamanitra. Mita io asan'ny tananao io Andriamanitra mba hahatonga anao mamokatra misy hoaninao sy ny ankohonanao. Tsy avelan'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fitolokona sy ny aizina ny olony ry havako. Ireny dia olona tsy mety anarin'Andriamanitra, ireny dia olona manao an'Andriamanitra ho tsy misy mahatonga an'izy ireny manao izay dany ny kibony. Fa mbola ho avy ny fotoana, ho avy ny fitsarana, nefa ahoana ry havako, mbola manana famindrapo Andriamanitra matoa ireny, mbola velonaina, mbola tiany isika hivavaka ao an'ireny olona ireny izay mahatonga ilay fitoriana ny filazantsara, fiasan'ny fanahy ao anatin'izy ireny. Izay koa no antom-pisitsika, tsy hoe anameloka an'ireny olona ireny na hitsaratsara ireny olona ireny, fa hivavaka ho azy ireo sy hitory ny fahazavana. Dia mino indrindra fa nanazava ny antony fahoriana velan'Andriamanitra hitranga isika ry havako, raha momba n'izay resaka hoe faharatsiana ataon'ny olona izay. Dia amintsika mandrakariva ny fiadanana, averiko indray Salamo 1:20 ry havako, na dia misy arivo aza lava eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy atra aminao izany. Hijery ny maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy ho anao ny fiadana. Ny tantaran'ny Lota tao amin'ny tanàna Sodoma ry havako malala dia mampahery antsika, na dia bearan'ny faharatsian'ny olona amin'izao tontolo izao. Mitsinjo ny olony foana ny Tompo ary miaro maniraka ny anjely mitsisy tamin'ny kany Lota. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny Noa, na dia Noa sy ny ankonan'Andriamanitra ihany ary ny marina, dia tena jerevany ry havako malala ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao ny fitantanany ihany Noa. Dia an'Andriamanitra ry ihany voninahitra amintsika kosa ny fiadanany. Amen.